Larana 550 amin'ny firenena 20 no misy an'i Madagasikara ary 420 amin'ny 100 ny salanisa azony, izany hoe very salanisa 2 sy laharana 10 i Madagasikara tamin'ny taona 17 raha oharina tamin'ny taona 14 tsy dia nahagaga izay vokatra izay raha ny fanamariana nentin'ny télé-générale ny Brobalote namsana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Nanamarika ny taona 17 sy 20 raha nambarany ny scandale financier. Sahala tsy nahagaga anay aloha raha ny emotra satria raha ny zavatra niseho teto amin'ny firenena araky ny amin'izay tao izay tamin'ny taona lasa iny dia maromaro ilay hoe scandale financier na le hoe raharaha goavana izay nivoizina teo anatin'ny serasera rehetrarehetra indrindrandrindra tamin'ny nanombohana ny fiarahamonim-pirenena rehetrarehetra na mpanao gazety manatsikafona le raharaha izay misy fanodikodiana volam-panjakana na misy fanitaram-pahefana reny na tsikafondreo fiarahamonim-pirenena eny ary mpanao gazety ary fantatsika tsara fa ny corruption ke zavatra toa opaque izy ny teny français zavatra hoe anatin'ny maizina nanaovana azy ary tokony tsisy halala mihitsy raha tsy le olona nanao azy taloha zany a mety tsy dia tena voaboraka fa tamin'ny herintaona zany nanomboka nanaboraka an'ireny daholo ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny ankety koa izay nataon'ny Bianco dia sahala amin'ny nanamarina amin'ilay zavatra fisian'ilay zavatra reny teto amin'ny firenena ary izay zavatra rehetra izay re nitambatra dia tsy mahagaga raha nandratsendrika an'ilay fizahana ny tahan'ny kolikoly teto amintsika tamin'ny herintaona. Zany hoe kory tsy manamarina ilay fiemorana fa ilay fiemorana koa dia vokatr'ilay voalazako teo tsy fahampian'ilay finiavana ara-politika tena hiady amin'ny kolikoly eto amintsika ka miteraka tsy fahombiazana. Nosoritany teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar fa zava-dehibe ny fahafahan'ny daholobe misitraka ireo torohay na ny information samihafa. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ny lalàna mikasika ny fahazahoana ny vaovao na ny loi sur l'accès à l'information.